Antoka iray iakinany fivelomany 30 isanjato ny malagasy ny fisian'ny ala ampiasaina amin'ny asa fanorenana atao kitay arina fandrehatra fanaka ao an-tokantrano sy ny maro hafa. Mandrapaoviana isika eto Madagasikara no isitraka ireo fanaka vita amin'ny hazo ireo. Isika izay tompona andraikitry ny 570 isanjato ny fahapotehan'ny ala. Inona no asolon'ny hazo amin'ny fiainana andavanandron'ny mponina raha mitoy ny fanimbanan'ny ala. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandarana alalino ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Olana goavana sedrain'ny malagasy amin'izao fotoana ny fahapotehan'ny ala. Araka ny tombana natao ny taona 5 hatramin'ny taona 10 ala manodidina ny 704 sivy tapitisa hektara ny 5 isanjato no mandrakotra ny firenena. Manodidina ny 4 tapitisa hektara ny ala arovana ary mahatratratra ny amin'ny 3 tapitisa hektara no natokana hotrandrahana. Manodidina ny 4,330 tapitisa metatra toratelo ny azo ampiasaina isan-taona. Raha ataony tombana, tsy ela dia ho foana ny ala eto Madagasikara. Vokatr'izay, mihasarotra amin'izao fotoana ny fahazoana akora fototra hanaovana fanaka, indrindra ireo hazo sarobidy. Izy tsy dia sarotra fa lafo. Satria manko teo alohaloha teo ny palissandre hitanareo fa nenjehana be mihitsy le hoe tsy mahazo mampiasa palissandre. Indrindra fa hoe mivoaka any avy any ivelan'ny Madagasikara zany. Dia izay mampalafo an'ilay izy. Kanao tsy dia misy palissandre firy zao fa tsy miaro marasy ny bouillon zao misy palissandre fa ansalo zao azo isaina tsy azo palissandre. Fa ny karazan-kazo eto amintsika misy tsara tarehy be dabe mitovy famampisana amin'ny palissandre. Ny akora fototra aloha zany efa betaka, efa tena mafy loatra mihitsy ny tsy fisina. Satria amin'izao zany zao fa tsy ahitanao palissandre amidy intsony eto an-tsena. Vitsina zany ny amidy ny palissandre. Dia eo ihany koa tena fahasarotana satria rany vaovao hita zany dia efa manodidina ny 20 isanjato zany sisa ny ala azo trandrahana dia efa manakaiky ho any amin'ny tsy fisina mihitsy izy ity. Tena fa tsisy efa fahasahirana. Eto an-drenivohitra ny tena mandany ny ankamaroany hazo. Ny taona 5 ho an'ny filana eto Antananarivo avokoa ny 570 isanjato ny hazo nampiasaina ary nidina ho 370 isanjato izany dia nitaona taty aoriana, izany hoe ny taona 10 antony nahatonga ho fianana io ny fitoban'ireo fitaovana vita sinoa toy ny seza, latabatra, armoire, table de nuit sy ny maro hafa. Na izany aza, nijanona teo amin'ny 20 isanjato ny filana hatrany ny hazo natokana ho an'ny fanaka. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona no antony mahatonga ny filana arakazo ho tafiakatra mihoatra ny 70 isanjato eto Antananarivo renivohitra. Voalohany ny filana ny hazo amin'ny asa fanorenana, faharoa ny filana hazo amin'ny arina fandrehatra sy ny kitay, ary fahatelo ny filana hazo amin'ny fanamboarana fanaka. Ho an'ny fanaka manokana, miakatra eto Antananarivo ny hazo avy any amin'ny faritra, miditra eny amin'ireo mpivaroka-hazo, vidin'ireo mpandrafitra avadika ho fanaka ao an-tokantrano. Ireo mpandrafitra indray avy eo no mivarotra na manome mpiantoka na mpaka maro. Ireto farany aorian'izay no mandefa fanaka vita any amin'ny faritra. Raha tsorina, alaina any amin'ny faritra ny hazo ary averina any rehefa vita fanaka. Zao aloha zao période ny tokony fandehanana zao fa nisy an'ilay confinement iny moa le izy koa zany mbola tsy misokatra le tsena any amin'ny sisiny. Fa ny manko tena mpanjifana ity zany le ambany volo tena mpanjifana azy dia mbola tsy dia misokatra le izy fa any amin'ny 15 décembre eo angamba vao mety hanomboka le izy. Izy zao tsy eto tompony io zao mbola mpivarotra any Tamatavy dia manafatra fotsiny miantso hoe ay misy sanlohanay any 5 ohatra dia raisinay le izy dia destination Tamatavy dia ohatr'izay le izy. Zany hoe ny tompony entana zany any zay eto dia contact fotsiny dia le izy. Ao anatin'ny herinandro raha ny fanazavana, fiara vaventy 3 na 4 no miala eto anolohan'ny kianja Makian-Dotapenaka ahitana fanaka ahondrana any amin'ny faritra. Avy eny amin'ny Komma 67 hektara avokoa, こ ireo fanaka ireo. 17 hektara avokoa 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 ireo fanaka ireo.
Merci.
Ny fanaka ankehitriny no mba antoerana eto amin'ny tsenany Koum raha toa ka nahitana ireo vokatry ny asa tanana rehetra izany tany aloha. Isaky ny alakamisy sy zoma no tsena eto. Fotoana iaonan'ireo mpamokatra, mpamorona, mpanafatra sy mpanondrana. Eto ny manafatra fanaka alefany amin'ny faritra ireo mpandraraha. Eto amin'ny Koum zany dia manerana ny Madagasikara maketo ny akabeazany satria ny kalitao ny finition zany eto amin'ny Koum ny anisan'ny tsara ny kalitao dia maketo ny olona any amin'ny faritra hoentiny makany amin'ny faritra manerana Madagasikara. Manao fiaraha-miasa nareo sy ny any amin'ny faritra misy aloha ny any amin'ny faritra misy tonga aty mihitsy izy maka anazy fa misy indray ny any amin'ny faritra miantso fotsiny izy dia efa misy camion fandefasana anazy dia misy ny tomobile efa fiaraha-miasa zany hoe 3 jours vao eto malatitra anazy any amin'ireny camionneur arakarak'ilay faritra misy anazy dia mandray azy fotsiny izy rehefa tonga any. Rehefa misy ilay fifampatokisana dia mandeha ho azy ilay izy satria misy ilay any amin'ny faritra maky izy ohatra dia rehefa mamaritra izy zay vao mandefa ny vola dia misy indray mifamadika amin'izay hoe mandefa vola izy dia mandefa ianao raha misy zavatra tianao jerevana ilay any amin'ny faritra. Ambongatana amin'ny ankapobeny no fandefasana ny entana eto saingy tsy mahasaraka ireo mpanjifa tsy hividy izay ilainy ho azy manokana izany. Miankina amin'ny kalitao sy ny hazo, akora fototra ampiasaina ny vidin'ny fanaka eto. Miainga amin'ny iray hetsy ariary amin'izao fotoana ny farafara iray. Ny 2 plasy zany etreo amin'ny 5 sy 1 hetsy dia mahazo raha mikesika zany na ny pain 1 hetsy mididina eo mahazo zany. Dia misy an'le efa qualité somary tsara zany efa misy izay le tena hoe fifaninanana angezabe dia efa misy an'le tena somary tsara zany mididina eo amin'ny 2 hetsy eo zany ny pain dia ny azoala zany mididina eo amin'ny 10 hetsy eo zany somary tsara. 2 plasy dia ny superposé mididina eo amin'ny 4 hetsy ny 2 plasy ny ambany dia plasy ny ambony 4 hetsy 10 hetsy eo zany arakaraky ny tsirairay avy io arakaraky ny kalitaon'ny asa sy ny reny manko tsy faina daholo reny rehetrarehetra. Miainga amin'ny 3 hetsy ariary kosa ny seza salon, miankina amin'ny habeny sy ny hazo ary ireo akora ampiasaina aminy. Arakaraky le tian'le olona sy le qualité any. Misy izy zao moyenne ohatr'izao zao izy zao be moyenne zany dia misy mbola lehibe be kely dia misy izy kely arakaraky izay tian'olona. Eo amin'ny anio zany 5 miakatra zany. Manompaneny kely farany lafo izy misy mbola lafo mbola misy mahatratra 8 ohatrany voamboana zao misy nengo 1 million mahery kely eo dia efa mahazo dia misy arakaraky le hoe misy palissandre reny ny lafolafo any amin'ny 6 7 dia ny baio koa ohatr'izay raha le baio kesika zany mora latsa-datsaka ny vidiny fa raha palissandre izy amin'ny lafo zany. Eny koa mbola misy 3 porte 2 porte izay indrindra arakaraky ny habeny koa ny vidiny. Misy 3 porte 2 porte 4 porte raha misy dia ny baio koa misy hoe 1m50 2m 2m50 3m arakaraky le lafiny sy habeny koa izy. Miakatra amin'ny ankapobeny ny vidin'ny fanaka. Antony voalohany mahatonga izany ny akora fototra. Vitsy, sarotra ny mahita azy ary niakatra ihany koa ny vidiny. Raha azo ny vidinao taloha zany vidinao 200 000 zao fa vidinao 400 000 450 500 fa mihoatra ny 100 nefa ny famarotana eto efa manomboka tena tsy miova mihitsy satria aloha mihina kely toy izay mahandro fotsiny tena dia io ihany koa nefa asa fivelomana asan'ny tena dia tsy maintsy tena tanterahana io zavaizy dia iny kely iny fandrobiana sy fanapahana zany ohatr'izay. Varotra ny ankamaroany eto amin'ny tsenany Koum saingy miantraika amin'izy ireo ihany koa ny tsy fahampiny ny akora fototra. Ankoatra ny tsy fahampiny ny akora fototra, nisy fiantraikany tamin'ny vidin'entana sy ny akora hafa fampiasa amin'ny fanaka ihany koa ny fisian'ny amehana ara-pahasalamana. Niakatra ny vidin'ny fitaratra ho an'ny armoire, ny clé, ny poignet, ny vernis sy ny maro hafa manome endrika ireo fanaka vita. Matetika mihitsy fa raha vavelanao maina be eo dia ratsy be. Isaky ny maraina dia vernis. Isaky ny maraina, isaky ny maraina. Miasa mafy nefa tsy mihinana. Asina vernis foana foana. Tsy manao vernis rehefa zatra manao patron.
toy zao rehefa avy ny orana dia tsy maintsy arovana labasy ampidirina anaty trano fa raha vao lena ny orana mantsy dia mitsovatsovaka be dia any amin'ilay fitaratra mihitsy zao ny tena mampalahelo anay lasa lafo be tararotin'ilay sinosa zay dia miakatra ihany koa zany vidy fanaka amin'izao no zay teo akarina nefa ny le olona tsy manam-bola ny any an-trano raha midin'ny olona dia misy fiambedabe aminay na mividina materiel anay miova daholo lakle zao taloha raha ohatra hoe mividy zay 700 zao lasa 500 sy 1,000 dia ny fitaratra koa ohatran'izay ny facture vidina fitaratra zao taloha 700 sy 7,000 sy 3 alina dia zao tonga dia miakatra 700 sy 7 alina 7,000 sy 7 alina mètre carré zay. Nefa ny miankina amin'ny armoire sy nana dia arakaraka izay ny haviany. Dia lasa miakatra 50% eo mihitsy zany ny maso karenanay amin'izao. Inona mety mahatonga an'izay le fianconfinement le entana farana? Le entana farana mihitsy satria tony hatrany Chine daholo ny matériel ampiasainay. Tena mbola mafy mihitsy le fiantraikan'le confinement aloha satria ny olona zany raha malala mba samy sahirana fa dia tena kinina amin'Andriamanitra dia kinina amin'ny tompo hoe surtout nahita le tsena tantoka amin'ireny. Ie dia mba kinina amin'ny tompo hoe iverena izy tsikelikely fa tena mafy aloha le izy tena mafy be le izy fa dia iara-zakain'ny rehetrarehetra moa zany le izy dia iarahana malala fa efa hoe miezaka mandeha tsikelikely moramora ihany le izy. nanantona ampandrafitra iray izahay nanontany ho fahasarotana amin'ny fahazoana akora fototra io. Zao misaritsaritra kely amin'ny taratasy ny fanjakana dia mahazo taratasy ny fanao alina dia misy azy miakatra dia mahasaritsaritra kely ilay izy. Azo ala daholo misy moa zany azo ala rehefa azo ala rehetrarehetra dia ampiasaina daholo tsy voatery hoe avaizana avaizana mety daholo azo ala. Eto Manjakaray no ahitana ity mpandrafitra ity. Farafara ny tena imasona izy ireo ary azo ala avokoa no akora fototra fampiasa. Any amin'ny mpivarokazo no maka ireo akora fototra ireo. Azy avany amin'ny mpivarokazo ny azy ny ilaina fa any amin'ny mpivarokazo dia any no vidy. Any mandeha arrivage any zany dia any any mpivarokazo no mifantana. Any no mifantana izay vao misy arrivage any dia any no mifantana izay ilaina. Izany tokony eo daholo fa izay fotsiny no fidaliza ny tsy mety ny kolera mila kolera tedavina. Raha misy ny azo ampiasaina mahavita farafara 10 hatramin'ny 12 isaky ny herinandro izy Dimy Rahalahy mpandrafitra eto amin'ny toerana ity. Ankoatran'ny seza, latabatra sy ireo fanaka hafa fampiasa ao an-tokantrano vita amin'ny hazo.
Samy manao entana anankiray. Ny olona iray manao fandriana iray hatramin'ny farany. Ny olona iray manao fandriana iray hatramin'ny farany. Samy manao entana azy hatramin'ny farany. Noho ny fahasarotan'ny asa, noho ny fahasarotan'ny fahazoana akora fototra amin'izao fotoana no nampiakatra ny vidin'ny fanaka, miainga avy eny amin'ny mpandrafitra. Amin'ny ankapobeny, niakatra hatrany amin'ny 520 ny vidin'ny fanaka vita. Tavola be ny izao farany ambany 750 gasoil. Dia raha palissandre izao 1,250 ny palissandre moa izany sarosarotra ny tady azy. Ana seza indray manao. Dia ny seza izao no 175 ny gasoil. Dia ny pain ny spécial zay fa 160. La tabatra arakaraka ny habeny, misy iriperitrony ohatr'izany. Farany ambany amin'ny latabatra raha 4 place raha gasoil izy zay 600 000 4 place gasoil. Dia raha sy 8 place izy 1,250. Mamelona olona sy fianakaviana maro ny fanaka vita amin'ny hazo. Mandray vola ireo mpitondra sarety miainga avy eny amin'ny mpivarokazo eny amin'ny atelier, mandray vola ireo mpitatitra mankeny amin'ny tsena, ankoatra ireo ny eny amin'ny tsena manokana. Tena maro tena maro be ny velometa, tena amanarivo mahery zany ny velometa, satria araka ilay voalazanao teo hoe misy mpivarotra tomobila, panera, mpiasa, maro be mihitsy ny velometa zany. Olona hafa ihany koa no mibata sy mampiditra ireo fanaka ireo anaty camion hiazon'ny faritra. Tsy lanja no ikajiana ny vola aloha eny amin'ny camion fa ny fatra. Izany hoe tsy ny tonnage fa ny volume-ny entana alefa izay efa fantatra ireo mpanera sy ireo mpamily. Ohatra hoe nenay zao reto tamatafy dia 250 ny sano ray, linina ray zany. Ohatrohatr'izay dia manisa fotsiny. Telo reto zao. 1, 2, 3. Fa ny hotera ny ohatr'izao foana ny arakaraka io zao raha ao anaty conteneur io mbola mety fois 2 ohatrohatr'izay, fois 3. Izy zao efa paky efa skiliana koa zany dia efa mahafantatra an'le prix an'le sanlo le nteneniko teo aloha izy. Dia arakaraka zay compte le etanao ndraindray tsy mahafeny 20p ny entana, ndraindray 40p tonga dia engagé. Fa ny entana ny maivany ohatr'izao zao maivana le entana. Zany hoe volume tsisy tonnage zany fa mety eo amin'ny 520 eo 30 mahafeny conteneur 20p ray. Dia fois 2 an'izay zany 40p. Netana nefa combrant fa tsisy tonnage, fanaraka fotsiny amin'ny chauffeur sy ny mpanjifa. Nenay zao eto efa misy olona miara-miasa aminay zany hoe élément-nay. Za zao manana élément eo amin'ny 4 eo 5. Dia tonga le entana dia menana tsony hoe io dia fa tonga dia mampiakatra anaty camion izy dia ohatrohatr'izay fandaminana an'le izy. maharaka tsara. Maharaka amin'ny fomba fiasa mihitsy maharaka. Mandeha zao ny carton, mandeha ny salon dia arakarak'izay reto zao misy voatabia. Tatsika eto Brickaville zao reto zany zao tsy mihitsy ratsy farany. Dia fa fantatry zareo momba an'izay. Reto zao tamatavy dia reto aloha mandeha aloha. Brickaville farany. Dia ohatr'izay. Mandeha par étape ohatr'izay. Mitohy hatrany ny fanembana sy ny famotena ny ala eto amintsika. Tsy mbola misy fiantraikany ary tsy mbola hita maso nefa hatreto
Nivokatra ireo ezaka fambolekazo hatrizay. Tokony ho amafisina ny fanentanana ahafana miroso amin'ny fanarenana ny tontolo iainana. Iny aloha zany tsirairay avy mbola tsisy fanentanana. Eto Madagasikara manko tsy misy zavatra matetika tsisy zavatra tonga dia atao zany raha tsy misy fanentanana. Ka raha misy fanentanana zany dia mety trop tard ihany angamba. Raha fijeriko azy satria tokony efa elaela tsy tena efa nanentana zany endao amboly azy kapaina. Dia tsy haiko mety fijeriko aloha zany taritsy fijeriko. Ezaka goavana natao hatrizay ny fanentanana ny rehetra amboly azo, hiaro ny tontolo iainana sy kolokolo ny ala ho an'ny taranaka amampara. Ho an'ity taona 2024 ity, zanakazo 80 tapitrisa no volena manerana ny nosy, hoy ny mpitondra, ka ny iray tapitrisa amin'ireo no volena tamina velaran-tany 100 hektara tao amina toeram-pambolekazo ao amin'ny tobin'alan'ny Manakazo ao Ankazobe ny 7 Janoary 2024 lasa teo. Akasia sy kininina avokoa ny akamaroany amin'izany. Raha ireo karazakazo ireo miandry 10 na 12 taona any ho any vao afaka manana hazo lehibe, azo anaovana fanaka. Izany hoe any amin'ny taona 34 na 534 any ho any vao manana hazo vaventy afaka trandrahana ranam-boly tamin'ity taona 2024 ity. Inona no iainan'ireo mpandrafitra, mpivarotra fanaka, mpivarokazo sy ireo mpahazo tombotsoa amin'ny hazo na mivantana na ankolaka, afaka 5 na 9 na 7 taona any aoriana? Ho an'ity mpivarotra iray ity, nazava ny resaka, ampianarina manao zavatra hafa dian'izao ny zanaka. Ho an'ny zanaka ho avy zany efa tsy ampianarina an'izay intsony. Efa tedavana zavatra hafa mba karokaroina satria efa manodidina ny 20 isan-jato zany efa tena bitika zany. Efa tedavina sehatra hafa hoe sehatra asa hafa indray heverina satria ny amin'izao efa tena efa mafy loatra le zavatra misy amin'izao zany tsy tokony tsony. Ezaka tsy maintsy atao ankoatra ny fambolena hazo ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny toron-tanety. Na eo aza ny ezaka ataony tsirairay avy amboly hazo, tsisy vokany zany raha toa ka mainy afo avokoa ireo novolena. Raha mamboly hazo, tsy tokony hijanona eo amin'ny fambolena fotsiny ihany, fa hitohy hatrany amin'ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ary ny fiarovana amin'ny afo. Resahana manokana ny fambolena sy ny fikarakarana hazo noho izy akora fototra ilaina amin'ny fanaka. Raha tsy misy hazo kapaina, tsy misy ireo fanaka vita amin'ny hazo. Hitantsika araka izany fa miazakazaka ny famitiana ny ala amin'ny fanamboarana ny fanaka ampiasaina ho an-tokantrano. Ny fanaka hazo izay mitazona ny 20 isan-jato ny fahampotehan'ny ala ihany nefa no resahana teto. Izany hoe tsy mbola noresahana ny fahampotehan'ny ala norenana fototrafotrasa izay mitazona ny larana voalohany sy ny fanaovana kitay sy ny arina fandrehatra eo amin'ny larana faharoa. Miasarotra ihany koa amin'izao fotoana ny fahazonana akora fototra indrindra ireo hazo sarobidy izay mbola mikatona treto ny fahazon-dalana anapaka sy hitatitra izany. Ivelona amin'inona ary ireo olona amanalina mivelona amin'ny tontolon'ny fanaka raha toa ka tsy misy intsony ny hazo trandrahana any aoriana. Fanontaniana mipetraka izany ary mbola tsy ahitana valiny atreto. Tapitra ny fandarana, ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, azonao atao ny mamerina mijery ao anatin'ny tv.cool.mg na ihany koa ny maneho ny hevitrao ao amin'ny pejy Facebook ny Cool. Veloma tompoko.